Zay ny GEM manokana manana fiara-miasa amin'ny Cap Export amin'ny La Réunion ohatra. La Réunion zany zareo manana fandrava fitopolo izy ny tonga aty dia nanomboka tamin'ny herintaona misy olona zany volonté efa miasa ao amin'ny GEM mihitsy manao an'izay hanampiana ny orinasa malagasy te hanondrana entana ny La Réunion dia manampy ny réunionnais zay ho avy aty izy zany nanao ny B2B rehetra tamin'io film io hitanao koa le stand Cap Export ngeda be io zany le olona miara-miasa aminay zany sady miasa amin'ny zareo miasa aminay le izy manao ny fampanantonana ny orinasa avy any La Réunion sy ny malagasy. Rehefa misy fampisehoana fa ahoana moa fitenina salon ohatran'ny film zany dia misy tanjona maromaro ny atao ny orinasa. Raha ohatra ianao ka makeo zany voalohany aloha dia fanehoana ny zavatra vitanao hoe zay mamokatra an'izao zavatra zao. Faharoa mitady koa ianao olona partenariat amin'izay orinasa mety manao zavatra mitovitovy amin'ilay anao zavatra ohatr'izany ary koa indrindrindrindra mitady fournisseur olona hoe afaka mivarotra entana aminao na machine na zavatra ohatr'izany. Rehefa mandeha makany zany zay dia mijery an'izany rehetrarehetra zany hoe inona ndray zavatra sady koa mijery hoe inona zava-baovao anareo misy zavatra mety mahasoa sy ny sisa. Ohatran'ny hoe hitanareo reny hoe légume inona koa tongolo artisanat ny artisanat ray manontolo La Réunion artisanat avy aty Madagasikara ohatrany entana ohatrany alefantsika fa misy koa efa misy sehatra hafahafa kokoa satria misy olona manao ohatra hoe informatique na zavatra ohatrany koa afaka ataontsika ny La Réunion. Hatramin'izao aloha le dialogue public privé mbola tsy tena ankoatran'ilay fionana efa amin'ny président république tamin'ny voalohany taona iny mbola tsy zavatra tena hoe hivaingana. Misy ihany ny fifampanantonana sasatsasany amin'ny groupement sasany ohatra ny GFP zao mifampiresaka any ministère de l'industrie any ministère ny inona ny anarany ny fitantanam-bola. Fa ny tena hoe dialogue public privé formel mbola tsy tena nanomboka. Mbola tsy tena mety tsara aloha izay marana fa efa misy zavatra efa mahita ihany misy zavatra manomboka miova fa mbola tsy tena amin'ilay tena izy hita ihany hoe efa misy ezaka atao efa ohatra zao amin'ny lafiny douane dia efa fampiresaka tamin'ny DG douane izay dia efa misy drafitra napetrana hoe zao ny hatsaranay an'ilay fomba fiasa amin'ny douane fa tsy isian'ilay kolikoly sy le zavatra manahirana tsony efa nisy zany resaka mbola tsy tena miatra tsara le izy mbola tena miatra tanteraka. Ohatr'izay koa ny resaka hetra zany efa manomboka misy fifampidinihana dia atoato zany hanao table ronde zay miaraka amin'ny DG ny impôt hijerena ny fomba hanatsarana ny fiara-miasa. Mba pikatso ny tsotra kely rehefa mijery manodidina fotsiny tsika tsisy jiro jirama. Ohatra ianao ka investisseur ka hanao usine ngeda be eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mahazo sahirana ianao amin'ny resaka jirama satria tsy maintsy maka fepetra ianao zany mba tsy hatapahan'ilay jiro dia tsy maintsy mampiasa groupe ngeda be dia vola be le izy mividy an'iny sy mampandeha an'iny satria mividy gasoil ianao mividy zavatra isan-karazany mampandeha an'ilay izy. Zay zao dia efa sakana lehibe mihitsy. Anisan'ny sakana koa ankehitriny mbola mitoetra dia tsy mbola vita ihany le fanavaozana le code des mines zay mpendrasana ary fantatrareo fa be dia be ny permis minier mbola tsy nivoaka ankehitriny anarivony. Ny zavatra mbola manahirana koa ny momba ny code pétrolier zay eo pandiniana azy dia ny PPP le lalàna momba PPP efa mpanaovana azy mbola tsy mivoaka koa nefa efa misy PPP efa mandeha. Hitanareo fa bakonareo mpanao gazety ohatrany tamin'ilay natao zao nandeha le appel d'offre tany aéroport de PPP ty nefa le lalàna mbola tsy mivoaka. Dia raha ny tokony izy zany tokony hoe marché public iny fa tsy PPP dia eo zany ohatrany lasa tsy mazava le tena sehatra fandrarana zany satria eo anelan'elan'ilay zavatra anankiroa tsika zao le ray tsy mbola tena mivoaka moa le taloha mbola eo ihany. Arana tokoa fa mandranjara zany ny fandraisako anjara zany amin'ny président GEM manokana dia momba ny cadre global de l'environnement des affaires.
ny zavatra resahana zany a dia ny zavatranga amin'ny setra rehetrarehetra ny resaka angovo ny resaka fodrafitrasa ny resaka etra ny resaka doana lafa nrehetrarehetra zany a mora zay ary resaka koa momba ny zavatra efa niova zany misy zavatra vitsivitsy efa mba niova zany araka andrasako anao fa manomboka amin'ny resaka zany fampidinika ny fanjakana fa ary koa ny zavatra tenainay sy andrasanay ny atenaina sy ny andrasana zany dia ny mba anafainganana kokoa an'le fanovana le réforme ary tena metrahana le dialogue public privé tena efficace tena misy satria am'izao aloha mbola ohatra mbola mifampitsapatsapa ohatra mbola tsy hita le plateforme ary mbola tsy tena matsapa kosa tena misy le écoute